Devant lui prosterner, dans son atlantique, ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront donneront ce cantique à lui. Et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, à jamais tu es saint. Qui m'a acheté, me chanter ce cantique. Qui portait son nom, me chanter ce cantique. Pourquoi les ondes pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, jamais tu es saint. C'est ton peuple. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Et le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. J'acclame. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, jamais tu es saint. Et tout ton peuple tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es Michel. Jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint.
Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Asante Jesus. Afaka manokelo tu. Haleluya. Alléluia. Dia afany miarabanareo indray zay tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko. Amin'izao hariva ny asabotsy zao mivantana na enonao en différé zany amin'ny enregistrement. Dia ho ampitomboana amintsika tsirairay avy ny fahasoavana fiadana avy amin'Andriamanitra ary koa avy amin'i Jesosy Kristy sy ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia araka ny hira iaintsika teo fa Andriamanitra masina, ilay ray masina any an-danitra any, zany no ivavahantsika. Dia izay no antony itodiantsika sady amin'ny tompo amin'Andriamanitra zany amin'i Jesosy Kristy amin'ny mpanetreteny. Tsy mahita anazy tsika raha tsy ao anatin'ny fahamasinana ary tsika tsirairay avy raha vao miratry ny masoandro iny izy dia ratsy foana amin'ny saina ampon'ny olombelona ka zany no tokony ifonantsika. Misy dia tena rehefa hoe manantona ny tompo dia mihazakazaka mihitsy hoe fiderahana. Tsara zany fiderahana, fankalazana fa ny tena takian'ny tompo dia ny fibebahana. Ary izay averin'ny tompo foana izay na Jaona mpanao batisa na Jesosy rehefa niteny voalohany izy dia nibebahana rehefa izy nibebaha fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia izay fanjakan'ny lanitra izay koa izay toriana ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy izay ny toriana eto dia izay no mahavariana ny olona matetika. Ohatra ny ely izany, ohatra ny tsy tonga ilay Jesosy Kristy izay torianareo. Be dia be no miteny hoe efa ela, efa betsaka ny torian'izany ho avy Jesosy izany fa tsy tonga izy hatramin'izao dia variana ny olona. Dia aleo ihany manao mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ihany fa manjary maty antoka. Hoe mba niaina tetỳ amin'izao tontolo izao ihany nefa tao maty antoka. Hany ka manaonao foana dia marary ny fon'ny olona, lasa mitsiriritra ny hafa. Izay zany ny hamakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra akantsika ny fibebahana androany dia vakiantsika eo amin'ny Matio 5:20. Ny andininy voalohany dia ajanontsika ny andininy hatramin'ny 15 dia raisintsika ihany koa ny Salamo 7:70. Salamo 7:70 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 15 ihany koa ho akantsika ny teny ibebahantsika satria izay no tian'ny tompo ibebahantsika zany androany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Matio 5:20 zany vakiako amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny folo izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsenany mpampakatra. Ny 5 tamin'ireo dia adala fa ny 5 kosa dia endry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Eo zany ny raisintsika indrindra amin'ilay 15 eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Dia araka ilay teny teo ao anatin'izany faharetana toriana zany zao hoe ho avy Jesosy, efa akaiky izy. Ary tsika dia mahita mihitsy ny zavatra miseho ankehitriny fa efa voateny eo daholo ao amin'ny raha vakiantsika ny Matio 4:20 sy ny 5:20 manontolo dia hitantsika eo zany ny tenin'ny tompony amin'ny famantarana ny amin'ny hoe ho avy ny amin'ny farany, amin'izao andro farany izao. Fa ny olona dia variana. Variana zany ny olona satria toa ohatran'ny hoe izy zany nareo tao mitory foana ny amin'ny hoe ho avy Jesosy nefa tao tsy misy an'izany akory. Io zany no mila hitandremantsika fa araka ny teny eto dia ao anatin'ny torimaso daholo. Variana amin'ny torimaso ny olona ary reraka. Nefa raha vakiantsika kely, tohizako kely fotsiny andininy 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa noho ny misasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy. Midika zany ho avy amin'ny tsy ampoizina, misasakalina, mety hoe amin'ny tsy faharetana zany dia ho avy io.
Ohatran'izay koa ny tenin'ny tompo hoe ho avy toy ny mpangalatra. Raha samy nafantatra ny fiavian'ny mpangalatra dia samy miambina fa toy ny mpangalatra ny fiaviany ka zay no aretantsika. Dia vakintsika ny salamo fahatelo amby fitopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ihany zany hijerentsika hoe manao ahoana moa toe-pon'ny olona zany rehefa variana sy mahita ny etỳ amin'izao tontolo izao ety. Salamo fahatelo amby fitopolo azafady. Salamo fahatelo amby fitopolo, psaume 73 na 73 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, marina tokoa fa Andriamanitra dia tsara amin'ny Israely, dia amin'izay madio fo. Fa izao dia saika nibolisatra ny tongotro, saika solafaka ny diako satria nialina ny preare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Fa tsy mba misy fanaintainana amin'ny fahafatesany ary fatratra ny heriny. Tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona rehetra ary tsy mba azo pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. Amen. Zay zany mahatonga ny olona hoe latsaka ao anatin'ny fankapanahy satria aiza na dia efa eto zany hoe tsara amin'izay madio fo. Nefa na hiasafa moa zany nanoratra an'ity salamo ity ary dia saika nibolisatra mihitsy zany hoe mahita ny ratsy fanahy, mahita an'izao tontolo izao izay ao anatin'ny fitadiavan-karena. Toa ohatran'ny milamina be ny fiainan'izy ireo, toa ohatran'ny tsara ny fiainany ary toa ohatran'ny mety ny zavatra ataony. Fa raha vakintsika hatramin'ny farany io salamo telo amby fitopolo io dia hitantsika fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Ka eto zany dia araka ny teny hoe averikely eo amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe eny marina tokoa fa Andriamanitra dia tsara amin'ny Israely, dia amin'izay madio fo. Andriamanitra zany izay ivavahantsika dia tsara ho amin'izay madio fo ihany. Tsika tsirairay avy dia tao anatin'ny faloton'ny fo. Naloto ny fontsika ka izay no ibebahantsika. Zany mahatonga an'ilay hoe tsy maharitra mivavaka isika, tsy maharitra fa matetika ary eo am-piandrasana dia reniky ny torimaso ihany koa. Ka dia hivavaka isika, hibebaka. Dia tsika hanantona ny tompo amin'ny fonana hibebaka amin'izany tsy faharetantsika izany amin'ny fontsika maloto. Mijery ny hafa, mitsiriritra ny hafa ihany koa. Ka dia manasa anao handoalika hibebaka eo anatrehan'ny tompo amin'izany vavaka ataontsika izany zany hifontsika eo anatrehan'ny tompo. Vavaka isika tompo. Ry Andriamanitra iray io, ry Jesosy Kristy tompo, fanahy masina, indreto izahay manantona anao, manesy teny eto anatrehanao satria dia tena niherikerika tokoa raha mahita ny hafa, mahita ny manodidina toa milamina, toa miaina tsara, toa milamina ny fiainan'izy ireo dia niherikerika tokoa ny fonay. Izany no todianay anatrehanao. Ianao ilay masina hozy ianao araka ny hira teo, masina. Tianao izahay ho masina raha manantona anao satria raha vao mihiratra ny masoandro dia ratsy ny fisainan'ny fonay. Mifoky tompo aho hifonaka eto anatrehanao satria maloto feno fitsiriritana, feno tsy faharetana, tsy maharitra koa izahay mitady anao, tsy maharitra miandry ny valim-bavaka fa maika mihazakazaka tompo, mihazakazaka hifaninana amin'izao tontolo izao, ahita an'izao fotoana ankehitriny maika amin'ny olona, amin'ny zavatra atao rehetra, amin'ny zavatra atao dia mihazakazaka maika, ny amin'ny fotoana, ny amin'ny sakafo, ny amin'ny fandaminana rehetra dia maika ny olona, maika izay tsirairay avy tsy maharitra intsony, tsy maharitra miandry ny valim-bavaka tompo, tsy maharitra miandry ny teny avy aminao fa mitady ho anay iry ihany, mitady ho anay tsirairay avy. Izany ny fonana aminao ankehitriny, fona aminao, bebaka aminao tompo amin'ny tsy faharetana ary indrindra ny fo maloto tonga eto anatrehanao satria
Raha mijery ny hafa, ny maso izay mijery ny manodidina, mijery ny hafa, mijery ny ratsy fanahy tao ambininy, dia izany no ifonana aminao raha mijery tsy araka ny sitraponao ny maso. Diovy amin'ny ranao soa ny masoko, diovy amin'ny ranao soa ny masonay tsirairay avy. Esory izay fijery tsy araka ny sitraponao Tompo. Esory amin'ny ranao ny fijery maloto rehetra. Zavatra jerenay tsy araka ny sitraponao dia sakano, foano izany ary esory Tompo, ary indrindra raha nijery tsy araka ny sitraponao androany sy tamin'ny fiainanay dia ianao angatahana tanteraka androany. Anadio amin'ilay ranao soa, sasao amin'ny ranao soa izay Tompo, ao hafa-keliko ilay maso, ny zavatra henon'ny sofinay, zavatra henon'ny sofiko Tompo, ifonako aminao raha nieny zavatra ratsy, nieny ny fanambinana ety amin'izao tontolo izao, ny endrika politika, ny endrika ara-toe-karena izay heverinay fa mety amin'izao fiainana izao ifonana aminao Tompo raha tsy mahay mihaino, tsy mahay mihaino ny feonao izay tsy maritra, mihaino ny feonao, tsy mahay miandry ny teny avy aminao, tsy mahay miandry ny valim-bavaka avy aminao Tompo, fa mihaino izao tontolo izao ka dia izany no ifonana aminao. Mangataka ny ranao koa hanadio ny sofiko, hanadio ny sofinay tsirairay avy. Sasao amin'ny ranao ny sofina Jesosy, sasao amin'ny ranao ny masonay izay mitondra ny fiheverana ratsy, mitondra ny fonay maloto. Ka dia ifonana aminao izany rehetrarehetra izany mba diovy ny zavatra nalehan'ny tongotra, satria izany no mamaky anay amin'izao faran'ny taona izao dia hitanay ny zavatra miseho rehetra. Indrindra amin'izao Jesosy dia mihazakazaka ny olona mandeha amin'ny fitadiavana, mandeha amin'ny zavatra ety amin'izao tontolo izao, ny sakafo, ny fitafiana, ny fety. Dia ifonana aminao raha mihazakazaka ny handeha tamin'izany koa izay hamindrafo aminay tsirairay avy, satria tsy avy aminao izany matetika ary izany no ifonana aminao raha variana mijery izao fiainana izao izay, mijery izao tontolo izao mandeha mihazakazaka amin'izao fihazakazahana izao ety amin'izao tontolo izao. Dia diovy amin'ny ranao soa, sasao ny tongotra, sasao ny tongotray tsirairay avy mba hadio tanteraka. Ianao tokoa ilay tena manadio, ianao nanasa ny tongotry ny mpianatrao dia angatahako ianao Jesosy androany sasao koa izahay, sasao ny tongotray, sasao ny tongotray mba hadio tanteraka amin'ny fanarahana anao mba tsy handeha amin'ny falehan'izao tontolo izao. Dia izany koa mbola andehananay manantona anao ankehitriny, ianao ilay masina mitana anay nandray mitazona nandray zavatra maro tsy masina, tsy tanteraka dia ifonana aminao. Zavatra niraisin'ny tanana, zavatra nataon'ny tanana androany sy tamin'ny fiainanay rehetra dia angatahako ianao Tompo, hanadio amin'ny ranao soa. Ilay ranao narotsaka teo amin'ny hazo-fijaliana manadio anay tsirairay avy ka dia sasao ny tanako, sasao ny tananay tsirairay avy. Niza vonona androany Tompo hanadio ny tanany eo anatrehanao dia ianao ny ranao soa manadio tokoa, manadio anay tsirairay avy, manavao anay ny tongotray, ny tananay, ny sofinay, ny masonay, ny fisainanay tsirairay avy dia diovinao, esorinao tsy hijery afa-tsy ianao irery ihany satria araka ny teninao teo fa izany hozy ianao ny fanjakan'ny lanitra, toy izany hozy ianao ny fanjakan'ny lanitra. Tianao izay hijery ny lanitra, any ianao Tompo, any ianao no rainao, ianao Jesosy Kristy eo an-tanana ankavanana indray ianao no jerenay, ianao no antononay, ianao no andrasanay ety amin'izao tontolo izao ka dia omeo anay ny faharetana, mifono aminao amin'ny tsy faharetana, mifono aminao amin'ny fihazakazahana, mifono aminao raha maika lava, mifono aminao raha tsy maharitra koa ary Tompo mivavaka, tsy maharitra mitady anao. Feno torimaso variana amin'izao fiainana izao ka dia miaina ao anatin'ny torimaso, miaina ao anatin'ny fakamoana, miaina ao anatin'ny fahalainana. Mangataka anao Tompo, diovy tanteraka. Mangataka anao Jesosy, diovy tanteraka amin'ny ranao soa. Ilay ranao ampy manadio anay androany, ilay ranao ampy manavao ka dia sasao izay tsirairay avy, sasao hafa-keliko, diovy afa-pahotana ka dia misaotra indrindra satria ny ranao irery ihany no ampy manadio anay, ny ranao irery ihany no manavao anay tsirairay avy ka dia tsy ho very foana izany, tsy ho latsaka foana ny ranao fa tena hanadio anay tanteraka. Matoky izany izay Tompo, mino ka androany dia esorinao tsy finoana rehetra, ny fierikerehana, sasanao amin'ny ranao ary izany no isotroana ny ranao izay mandoro. Sotro ny ranao Jesosy, sotroko ny ran'i Jesosy Kristy handoro izay tsy anao rehetra ao anatin'ny fisainako, ao anatin'ny tenako. Handoro ny akamoana, handoro ny torimaso, handoro ny fitsiriritana, handoro ny fialorana sy ny
sain-dratsy rehetra, ny tsy faharetana, torako amin'ny rahan'i Jesosy Kristy, torana amin'ny rahan'i Jesosy fa ianao Jesosy anongatahako handoro tanteraka, tahaka ny andoroanao koa ny aretina, inona endrika aretina ao anatin'ny vatako, ny endrika aretina, tsimboka aretina, ny valana aretina izay miseho ankehitriny eran'izao tontolo izao dia torako amin'ny rahan'i Jesosy, tsy hanjaka amiko, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka aminay tsirairay avy. Amin'izao fiaraha-mivavaka izao Tompo, amin'izao n'iza manatrika mihaino izao dia ianao handoro ny aretina, n'inona aretina dia torako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farihy rehetra hafa fa ianao Tompo andeha ho hiasa ary izany koa no hitsangananay. Hitsangana izay satria ianao manome hery, ianao maniraka anay nandroaka ny asan'ny maître, nandroaka ny asan'ny devoly izay mitondra fakamoana, mitondra ny torimaso, mitondra fitsiritana dia hitsangana izay Tompo handroaka ny asan'ny devoly rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no androahana ny asan'ny devoly Satana, ny devolin'ny fakamoana, devolin'ny akamoana roahana amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka ny afan'ny fakamoana, devolin'ny torimaso, devolin'ny fitsiritana rehetra. Inona fikasan'ny Satana mitondra fitsiritana ao anatin'ny fo, fitsiritana ao anatin'ny saina dia tiana sorohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka ny amin'ny farihy rehetra hafa. Tsy hanakely, tsy hanapahefana, dorana amin'ny rahan'i Jesosy. Ny asan'ny devoly, devolin'ny fitsiritana, devolin'ny fakamoana, devolin'ny tsy faharetana, devolin'ny tsy faharetana, devolin'ny fialonana rehetra ao anatin'ny fo, ny fo maloto, ny saina maloto. Dia tiako sorohako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farihy rehetra hafa, fatorana amin'ny rahan'i Jesosy fatorana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy hatsika any amin'ny farihy rehetra hafa ny asan'ny devoly Satana. Tsy hanakely, tsy hanapahefana amin'ny fonay tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'izao fiaraha-mivavaka izao inona fikasan'ny Satana, fampisarahana, devolin'ny fampisarahana, devolin'ny fanenjehana. Inona fanenjehana ataon'ny Satana amin'ny fiainako, amin'ny ankonako, amin'ny fiaraha-mivavaka, devolin'ny fanaratsiana, poteriko sy didiko amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farihy rehetra hafa. Torana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny rahan'i Jesosy ny asan'ny Satana, devolin'ny Jezebela, devolin'ny Belzebuby, mpanakotana rehetra Satana, tsy hanakely, tsy hanapahefana amin'ny ankonako, amin'ny tenako nareo Satana. Adikiko amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra hafa, tsy hanjaka amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Inona fikasan'ny Satana, mpanakorotana, devoly mpanakorotana, devolin'ny fampisarahana, fampisaraka, devoly mpandainga, devolin'ny fialonana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farihy rehetra hafa. Ny rahan'i Jesosy handrafitra, ny rahan'i Jesosy handoko tanteraka, hiaro ny asanay, ny asan'ny devoly Satana. Fa ianao Jesosy mitantana, ianao mitantana ary afafoko amin'ny rahanao Jesosy, afafoko amin'ny tenako, afafoko amin'ny tokantranoko, amin'ny ankonako. Ny rahan'i Jesosy ity afafy amin'izao asa izao, afafy amin'ny asa. Ny rahan'i Jesosy handrakotra izao asa izao ny rahan'i Jesosy haneho ny voninahiny amin'ny asa rehetra. Inona asa hita maso, ny asa tsy hita maso dia ny rahan'i Jesosy ny asa handrakotra ny inona voninahitra ao niseho, voninahitran'Andriamanitra niseho ny rahan'i Jesosy handrakotra sy homba ny asa rehetra, ny asa fitoriana, ny asa fitoriana amin'izao asa izao niseho ny voninahitra ao Tompo dia misaotra ny asa, misaotra mandrakotra ny asa, sy miaro anay tsirairay avy, misaotra amin'ny ranao soa, mitahiry anay, misaotra ny faina masina momba anay tsirairay avy ka dia misaotra indrindra Tompo. Misaotra satria tia anay foana ianao, tia anay ianao ka dia mikarakara anay isan'andro. Misaotra amin'ny fiarovana manomboka izao dia miaro ianao Tompo, tsy ho variana izahay amin'izao fiainana izao. Hiala ny fakamoana rehetra, hiala ny fahalainana, hiala ny kerikerena fa dia ianao no hampaharitra, hampaharety ny fonay. Devolin'ny tsy faharetana rehetra dia sorohako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka ny farihy rehetra hafa ny devolin'ny tsy faharetana, devoly mitondra torimaso, torimasom-panahy, torimason'ny vatana, torimasom-panahy, torimason'ny vatana. Roahako amin'ny anaran'i Jesosy, didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farihy rehetra hafa, devolin'ny torimaso, devolin'ny fakamoana, devolin'ny fahalainana rehetra. Fa ianao Tompo ny asa, ny rahan'i Jesosy handrakotra tanteraka, ny rahan'i Jesosy handoro tanteraka ny asan'ny maître, ny asan'ny devoly ka dia misaotra ny asa, misaotra manadio anay, misaotra manavao anay mandrakariva, dia misaotra indrindra Tompo mamela ny hery, misaotra mamindra fo, fantatray fa ianao mamindra fo mandrakariva, tsy mitana ny fahatezerana tokoa ianao fa mamela hery isan'andro ka dia izany no sahianay manantona anao. Dia faly izahay Tompo, ianao ilay Andriamanitra masina, masina, masina ilay tompon'izao rehetra izao ianao no antononay, ianao no iarahanay sy ankalazanay dia faly izahay manantona anao, mankalaza anao satria mahery ianao, Andriamanitra mahery, Andriamanitra be voninahitra, tompon'izao rehetra izao, Andriamanitra tsy miova.
hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay ianao le miteny aminay, ianao maniraka ny fahainao masina, mampahafantatra anay marina, ianao mba nanatra, mampianatra anay ny zavatra rehetra ka de misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra miaraka aminay isan'andro. Voninahitra ho anao irery ihany de hiaraka aminay ianao amin'ny fotoana rehetra androany. Aoka tsisy tanteraka afa-tsy ny sitrapony irery ihany, aoka tsisy hiseho aty amin'ny voninahitra irery ihany. Inona fikasana ataon'ny Satana ny fanakanana, fanakorotanana rehetra amin'ny endriny samihafa de mbola difihina sy rohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho any amin'ny farihy rehetra avy tsy hanaketsy hanam-pahefana am'zao asa zao am'zao fotoana zao fa ianao niasa, ianao nandoro zay tsy hanao rery, nizanisa, mihaino manatrika zao fotoana zao de hiseho ny voninahitra ao amin'ny fiainany raha tena mibebaka sy mitodika aminao tokoa. De araky ny teninao fa ho hitan'ny olona fa samihafa ny manompo sy ny tsy manompo anao de misaotra anao Tompo, misaotra anao Ray misaotra anao Jesosy Kristy voninahitra ho anao irery. Alleluia, alleluia. Misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra Jesosy, alleluia. Misaotra Tompo, amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany. De mbola hivavaka tsika mitohy zany tsika, mangataka ny mpanompony zany eo am-piandoliana no angatahantsika hanohiny amin'ny angatahantsika ny fanahy masina, hiatrika hanatrika antsika tsirairay avy sy hanohy ny fotoana rehetra de mangataka ny mpanompony Mama Felicia hitondra ny vavaka amin'ny angatahana ny fanahy masina mitohy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Aleluia. Miara hivavaka sika. Aoka ianao angataka ny fanahy iray. Satria ny fanahy iray no afaka mitoetra ao anatintsika tsirairay avy. Aoka ianao angataka ny fanahy raha teny efa avy nibebaka tokoa ianao. Satria rehefa madidio isika teo anatrehany Tompo, ary koa efa nandroaka devoly, afaka avokoa zany zay namatofatotra antsika rehetra, na ny amin'ny toerana misy ianao, na ny ao an-tokantranonao, na ny amin'ny tenanao, dia angataka ny fanahy iray izy. Angataka ny fanahy isika hidina eto. Eny, rehefa zanaky ny Tompo isika dia efa ao anatintsika ny fanahy iray. Fangatahantsika izy ameno antsika. Ameno antsika indray izy. Ameno antsika mitafitafy. Satria araky ny ten'Andriamanitra hoe, zay mangataka dia omena. Andriamanitra dia be fitiavana izy raintsika. Izy raintsika izy ary masina izy. Araka ny hira zay entsika teo. Raha tena nibebaka marina ianao, ary afaka tanaty ny toromaso fanahy, dia mangataha ny fanahy. Mangataha ny fanahy iray. Fa omena ianao izany. Ataovy ny vavaka. Ny fanahy masina dia eo amintsika. Ary personne izy. Raha tena mikatsaka azy mafy ianao, dia ahita azy, are azy miteny ao anatinao. Ary hitantananao izy, anavaoanao izy, ampianatra anao izy, hikarakaranao izy. Raha manaiky anao ny toerana. Tangatao. Hivavaka isika. Fanahy masino. Miantso anao izay. Miantso anao izay fanahy masino. Ianao e lehibe indrindra. Ianao le fiandohany izao rehetra izao. Ianao le fanahy iray nanomba tambony rano. Mangataka aminao fanahy masino. Mandohalika eo anatrehanao. Eo anatrehan'ny seza fiandriananao ray no andoleanay tsirairay avy. Zay afaka mandohalika. Mangataka aminao zay ray. Oka ianao Tompo, ampidina ny fanahinao masina aminay tsirairay avy. Zanakao eran-tany. Milanao zay fanahy masina. Efa eto ianao hatramin'ny fiandohana. Fa mangataka ny fahafenona avy aminao. Mangataka ny fitarianao ny amin'ny teny zay ampaherezanao anay olonao tsirairay avy efa. Ka fenoy anao izay fanahy masina.
feno ianao izay tsiraray avy eran-tany fanay masina. Naiza no misy ny olonao, naiza no misy ny tranonao, dia izay pepolonao izany dia mangataka ny fanafenona avy aminao. Oka ianao ameno anay, oka ianao ameno anay, fenoy ianao izay, fenoy ianao izay fanay masina, fenoy ianao izay fanay masina. Milanao izay anavao ny ao anatin'ny fonay, milanao izay anavao ny anatin'ny say, milanao izay ka oka ianao no solo-toerana ny amin'ny momba anay manontolo. Satria ianao fanay masina, ianao dia mila ny tenanay hitoeranao. Ka ity aho fanay masina manolo tena ho anao. Tolory any fanay masina ny tenanao mba ho tena trano mendrika azy tokoa. Ity aho fanay masina manaiky hitoeranao, manaiky ho tranonao. Ity ny tenako fanay masina. Zay efa nodiovinao Jesosy teo ka mangataka aminao aho fanay masina, manaiky ny hitoeranao. Midira tompoky ianao fanay masina. Feno ianao mitafitafo ao, feno ianao mitafitafo ao fanay masina. Mangataka ny fahafenona avy aminao. Oka ianao andoro amin'ny afinao zay tsy ianao ato anaty. Dory amin'ny afinao zay tsy ianao ato anatin'ny tenao. Fanay masina, dory amin'ny afinao zay tsy ianao ato anatin'ny tenao. Milanao aho fanay masina, milanao zahay fanay masina. Ianao ny fanay iray, ianao lay fanay ny tompo, ianao lay miteny aminay, miteny aminay, mampiseho anay ny tsy hita, manambara ny miafina aminay. Fanay masina, fanay masina, oka ianao ameno anay, oka ianao ameno anay. Feno ianao izay, feno ianao izay fanay masina, feno ianao izay. Oka ianao ampianatra anay, oka ianao hitari-dalana anay, oka ianao hiasa, oka ianao hiasa amin'izao ora sy fotoana izao. Eny fanay masina, anadio ny saiko manontolo aho, oka ianao nitarika ahy, oka ianao no handray ny contrôle ny tenako manomboka amin'izao ora sy fotoana izao. Raisy ny contrôle ny tenako, anambara zay tianao ambara ny vahoakanao. Raisy ny contrôle ny tenako, anambara zay tianao fanay masina aminay olonao tsiraray avy. Ity aho fanay masina, ity aho fanay masina, ity aho fanay masina, ity aho fanay masina. Fenoy ianao, ampianary izay, amboary izay, avaozy izay, tario lalana izay, mba tsy handeha intsony amin'ny lalan'ny diso, fa oka ianao no hiasa, oka ianao ny hiasa. Satria raha miasa ianao, iza no asa? Tsy misy ny asa. Aoka izay hoentinao anatrehan'ny ray malala ao, oka ianao hibanjina anay, oka ianao hitari-dalana anay. Ampianary izay, ampianary izay ray malala ao, ampianary izay avy amin'ny alalan'ny fanahy, amin'ny alalan'ny fanahinao. Misaotra anao fanay masina, misaotra anao fanay masina, satria araka ny teninao dia tsy teny ho azy ianao, fa izay renao avy any amin'ny ray dia ambaranao aminay, ambaranao aminay. Ka mitenena fanay masina, mitenena fanay masina, mitenena fanay masina. Hoenao ny hafanany fanahy masina amin'ny masinao, amin'ny lamosinao. Hoenao any aminao ny hafanany fanay masina. Efa teo izy, efa teo izy. Hoenao izany. Raha tena miconcentré tsara tokoa ianao, raha tena miconcentré tsara ianao dia hoenao, satria eto izy ary any aminao ihany koa. Raha tena ao amin'ny tompo ianao, raha tena ao amin'ny tompo ianao. Adinoy ny manodidinao rehetra, adinoy ny problème anao, adinoy ny tenanao aza.
fa aoka ny fanahy masina no hiasa. Aoka izy no hiasa ao anatinao dia hoeninao izy. Hoeninao izy. Hoeninao izy. Hoeninao izy. Ampianary izay fanahy masina. Ampianary izay fanahy masina. Fa tsy mahay mampianatra tena izy. Fa tsy mahay mampianatra tena izy. Fa tsy mahay mampianatra tena izy. Saotranao fanahy masina. Saotranao fanahy masina. Repentance. Repentance. Izao tontolo izao mihitsy. Na iza ianao. Na iza misy anao. Repentance. Wow, Jesosy. Wow, Jesosy. Mibebaya. Fa tsy misy intsony ny fotoana. Miala amin'ny fiavonavonana. Aza manandra tena fa ho aentin'Andriamanitra. Ny zavatra ratsy indrindra amin'ny tany dia ny amin'ny fanandramana. Ny fitiavam-bola. Ireo roa ireo no tena fiandohany faharatsinjanak'olombelona. Fanandratantena, fitiavam-bola, fitiavan-karena. Ireo no toetra ny Satana. Ireo no tena ampiasainy andravany ny zanak'olombelona. Miala amin'ny avinavy, miala amin'ny fitiavam-bola, manetretena, manetretena eo anatin'Andriamanitra. Dia nandratra nareo. Dia nandratra nareo izy. Aza tia izao tontolo izao. Tsy ny zavatra eo. Satria izao tontolo izao dia tsisy fitiavana ny iray. Fa fitiavana an'izao tontolo izao ihany. Abiny. Any no iafarany izay tiany izao tontolo izao. Miarava izao tontolo izao. Miaipotika izao tontolo izao. Tsy hitanareo fa ny réchauffement ny planète hipetrahana. Misy ny efa tafakatra hatrany amin'ny 60 degré. Misy ny tondradrano. Misy ny tremblement de terre. Misy ny volcan. Misy ny volcan. Toy ny mahita tendrombohitra. Tendrombohitra. Ivoahana volcan io tendrombohitra. Tendrombohitra. Efa toy ny mainty ilay tendrombohitra. Ho toy izany ny hafarany tany. Rehefa mivoaka ny volcan. Dia mandoro ilay tendrombohitra. Lava. Mandoro ilay tendrombohitra ny afo mivoaka avy ao. Toy izany no andoroana tany. Tsisy intsony ny voly eo aminy. Lasa mivalomaity ny tany. Toy izany ny hafarany tendrombohitra izay nivoahany afo ny volcan. Toy izany ny hafarany olona iray izay tsy mankatoa an'Andriamanitra. Tsisy intsony ny ilaina azy. Tsisy intsony ny ilaivana azy. Fa omay na ny volony na ny tenany toy ny ilay naseho ho anao. Ilay mipetaka amin'ny rindrina toy ny tany. Izany any amin'ny afo be.
tany karakaina, tany maina, afo no any miafo be. Afo tsy mety maty. Tsisy ranona gotiray any. Nefa ny zanak'olombelona de mbola miazakazaka amin'ny tany. Fitiavam-bola, fiavonavona, tsy fitiava, fankalà. Inona no andrasanareo eto amin'ny tany? Hoentinareo aiza ny arenanareo eto amin'ny tany? Hoentinareo aiza? Toy ilay mpanan-karena, toy ilay mpanan-karena izay nanangona dia nieritreritra hoe hilamina, fa hoy ny tompo taminy, anio alina no alaina aminao ny fanahy. Anio no alaina aminao ny fanahy. Aoka tsy harerena intsony ety ambony ity tany ity. Ianareo mibeba repentance, repentance, repentance. Maro no antsoina fa vitsy no vonjena. Mafy toy ny vy ny fony zanak'olombelona, toy ny vy, toy ny vato intsony, toy ny vy ny fony zanak'olombelona. Nefa dia mivavahana itelina ny zanak'olombelona, itelina fanahy maro, itelina fanahy maro. Tsy ampy anareo va ny zavatra miseho ihany? Tsy ampy anareo va? Inona no andrasanareo? Inona no andrasanareo? Tsy anatonanareo any Kristy. Iverenanareo ambalany iray. Mieritreritra ianareo fa tsy mandinika ny fosy ny voa izy. Zay no teny ho ambarako rehefa avy eo. Zay no teny ho ambarako amin'ny alalan'ny mpanompoko rehefa avy eo. Tsisy afaka miafina eo anatrehany ray. Tsisy afaka miafina. Izy no nahary anareo, ary izy no mahalala ny anatin'ny fonareo. Fantany avokoa ny momba anareo. Na izaozao ianareo anatrehany, na andainga ianareo, na nambomboatra ianareo, dia izy no iafaranareo, izy Tompo Andriamanitry ny Israely. Izao fanahy masina ho eo, ahita ny fitsarana anareo. Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Repentance. Virgin dimy adala. Araka ny teny mpanompo teo. Repentance. Virgin dimy adala. Repentance. Aoka ho Virginy endrana. Aoka ho Virginy endrana. Misy olona manam-bola maro, nefa dia mifaly, mandany vola, mandandany foana anadinan'Andriamanitra anao izany. Ho anadinan'Andriamanitra anao izany. Mandeha ana mikarakara ny mahantra. Toy izy vakio ilay Matthieu 25 hatramin'ny farany. Vakio manomboka amin'ny 9:30. Fa ho fantatrao ny tiany Tompo ho ataonao. Ho anao izay miaino izany.
omeo ny mahanitra fa ratsy sany na izay anananao dia ho alany ray aminao, ho alany ray aminao. Okenao iay ny mahanitra, ny mahanitra. Zay ilay fitiava. Maro ny manana 4x4, manana trano be mihezineza, nefa tsy manome ny mahanitra. Ho avy ny fotoana hitsarako anareo zanak'olombelona, hitsarako anareo zanak'olombelona, isam-batan'olo andalo eo anatrehany iray ho hitanareo ny fiainanareo toy ny amin'ny tele izay jerenareo no ahitanareo ny soa sy ny ratsy izay nataona. Raha ratsy ny ataonareo, raha ratsy ny ataonareo dia fahaverezana no ahazo. Tsisy afaka mifandahatra eo anatrehany, tsisy afaka hifandahatra eo anatrehany. Ny velona ny mbola manana fanantenana, miala amin'ny fomba ny Babilôna. Ry malagasy, aiza ilay fahendrena teo any, fitafiana manao ahoana no anatonanareo, anomponareo any. Ry malagasy, na lahy na vavy, na tanora na lehibe, efa nanaraka ny Babilôna, efa nanaraka ny Babilôna ianareo, manidy ny sofinareo. Ho avy ny fotoana rehefa neny ny trompetra dia hitsahatra ity tany ity, fandravahana sy nongoro no ahazo ny tany, ho maina mamay toy ny tendrombohitra. Avy ny voana voloko, zava-doza no anjoany. Mibeba, fefa aneny ny trompetra, fefa aneny ny trompetra. Aza mila dera amanolona ianareo. Raha mbola mila sitraka amanolona ianareo dia tsy azo atao hoe zany. Na amin'ny reninao izany, na amin'ny rainao izany, na amin'ny havanao izany, na amin'ny namanao izany, na amin'ny zanakao izany, na amin'ny vadinao izany, na iza na ny tsy manambady azy, na ny tanora, raha mila sitraka aman'olona ihany dia tsy azo atao hoe mpiavaka, tsy azo atao hoe zany. Mifoaza ihany fa ho avy ny tomponareo, tena ho tafiditra any an-danitra va ihany. Ho avy ny tompo, ho avy. Aza manao fahazarana ho any am-piangonana fa tsy any amin'ny trano fiangonana intsony ao, fa ao anatinareo isam-batana. Averiko foana, ao anatinareo isam-batan'olona izay manaiky ho tempo.
ao anaty Jésus. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Mila fiangonana masina izy. Jésus. Mila fiangonana masina izy. Dia tempoliny izany. Isam-batana. Isam-batana. Tsy akijerijery. Tsy fifanenjera. Tsy fitsaratsara. Fa izay tody hatramin'ny farany ihany no ovy. Atody ilay hazakazaka vaiana. Atody ilay hazakazaka vaiana. Sa manaraka ny ratsy. Sa manaraka ny ratsy. Repentance. Repentance. Aoka ianao. Itokana irery. Ao amin'ny efitrano izay misy anao. Mitadiava. Matio 4:4. Vakio ny fampianarany. Vakio ny fampianarany. Izay mahatratra fara no vonjena. Fa ny velan'ny alika, ny mpanompo sampy, ny tivetaveta, ny mpijangajanga, maro ny mpijangajanga, nefa ny miteny hoe zanako. Tsia! Tsia! Andriamanitra tsy azo vazivazy. Ilay Andriamanitra Abraham. Tsy azo vazivazina. Ny mpijangajanga rehetra, ny mpandainga rehetra, dia any amin'ny farihy manga. Vakio ny teny, araiso ampia. Apocalypse 22:15. Apocalypse 21:8. Anadinako anareo zanak'olombelona izany. Tsisy hafa miary. Tsy azo ampiana, tsy azo analàna ny teny. Izy ilay teny tonga nofo. Izy ilay teny tonga nofo. Ka tsy azonareo vazivazy. Ny fitafiana Jezebela rehetra dia any amin'ny farihy afo. Any amin'ny farihy afo. Vakio ny teny. Deutéronomia 2:25. Maro ny fampianarana. Ny zanako eran-tany, na gasy na vazaha. Na inona io, dia efa mare hatrany am-parany tany. Fa izay tsy mankatoa an'Andriamanitra, dia tsy tian'Andriamanitra. Ary afo be no ovantamina. Tsisy fizahan-tavan'olo eo anatrehana. Tsisy fizahan-tavan'olo eo anatrehana. Efa anenitro. Efa anenitro. Izay mino sy atao batista no ovonjena. Fa izay tsy mety mino kosa no eloy. Efa voaelo. Ety ambonin'ny tany ianao. Ary rehefa tonga any an-danitra, dia mbola ho eloy eo anatrehan'ny trôny. Trôny ray tsy misy. Ary veromagnitsy. Raha tsy mibeba. Izay no mahatonga iteny hoe repent. Repentance. Fa ny velany. Mpanompo sampy rehetra. Malagasy feno fanompoana. Tsy mikambana amin'ny rafy. Tsy azo afangaronareo amin'ny rafy. Dia ny fanompoan-tsampy izany.
Tirainareo ambony tokoa. Ny mpanompo sampy rehetra dia ny afo be no miandry anareo raha tsy mibe. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu seul. L'alpha, l'oméga, l'éternel des armées. Il est jaloux. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, l'unique Dieu, saint, 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 saint. Trois fois. Trois. Mamaky anay mandrakariva tota fanahy masina fa eo aminay ao. Ianao ilay fanahy masina, ianao ilay ray any an-danitra. Masina, masina, masina ilay tompon'izao rehetra tao. Entiko ny voninahiny ny tany rehetra. Ka sitraka anao tompo, mankalaza anao. Andriamanitra velona ianao. Andriamanitra velona ianao. Andriamanitra mahafantatra ny ao am-po tsy miloaka tokoa. Tsisy miafina aminao ny fiainana ka dia izany. Verenana aminao tompo. Mamerina fonana aminao tenina izany. Tianao izay hibebaka tanteraka. Izay izao no laza. Tsy larina koa. Ho tafiditra tany an-danitra ilay hitsiny eny. Tafiditra hitahiry ilay solika. Hitahiry solika ny fahazotoana, ny faharetana. Feno fanahy masina. Androso mandrakariva hitady anao. Dia misaotra indrindra tompo. Misaotra fanahy masina miaraka aminay. Dia hatreo mandrakariva izay tenena araka ny fombanao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Mbola vonim-piaina izay tompo. Misaotra indrindra. Misaotra indrindra. Ianao rehefa tia dia tena tia hatramin'ny farany. Ka dia aminaranao Jesosy Kristy ty nanaovana izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Alleluia. Alleluia. Tompo. Amen. 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 Eo am-piomanan'ny mpanompony ny fotoana dia makitsika fohy izany ny eo amin'ny Matio 5:20 io ihany. Araka ny tenin'ny fanahy masina teo. Matio 5:20 ny 9:13 ihany vakitsika alohan'ny andraisan'ny mpanompony tenin'Andriamanitra. Dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka toy izao hoe: koa amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Koa amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Mila miambina izany tsika, mila mibebaka dia araka ilay teny teo tsy hijanona ao anatin'ny torimaso, tsy hijanona ao anatin'ny akamoana, torimasom-panahy, ny akamoana ara-panahy fa hitady ny tompo mandrakariva. Betsaka ny tenin'ny fanahy masina nomeny antsika teo fa isaorantsika ny tompo. Mampirisika antsika moa izany azoko averina manokana eto izany ny hoe Matio 5:20, ny Matio 5:20 sy ny 14:20 izany dia tian'ny tompo vakitsika manontolo.
voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra Tompo. Alleloia. Amen. Amen, amen. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany anio satria zay za vao hoe afaka zany miarabanareo. De saotra ny Tompo lehibe zany tsika zany mbola nomeny tombonandro anio. De sorantsika ihany koa zany ny mpanompony izay efa nanomboka zany tamin'ny fiandohana teo de sorantsika ihany koa ny fanahy masina satria ny fanahy masina no miteny. Ary na de tsy miomana raha ny tena nofo de rehefa miteny izy de miteny, tsy azo sakanana, tsy azo sakanana fa isaorana anazy ny amin'ny fampahirezana antsika mandrakariva zany de voninahitra zany ho an'i Jesosy. Saosantsika zany de tonga amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra zany izay nomeny fanahy masina anio zany dia ao amin'ny Salamo 4:30. Raha nangataka teny zany tamin'ny fanahy masina de io zany nomeny. Salamo 4:30. Ho vakiantsika manontolo io salamo io. De ho fantatsika hoe inona moa no antony nanomezany antsika zany io teny io. Salamo 4:30. De ho vakiantsika manontolo zany io de ny fanahy masina no anazava zany izay tiany ambara. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra zany atao amin'ny anahako dia manambara toy izao: manafaka ahy amin'ny taotro ny Tompo. Salamo nataon'i Davida tamin'izy nody adala teo anatrehany Abimeleka ka nahavoaroka azy teo sy nahatonga azy nandeha. 1. Isaotra ny Tompo lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Ny Tompo no reharehany fanaiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza ny Tompo amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Nitady ny Tompo aho dia namaly ahy izy, ka nanafaka ahy tamin'ny taotro rehetra. Izay mijery azy dia miramirana, sady tsy mangahy ahy ny tavany. Ity olona ory ity no niatso dia niaino ny Tompo, ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'ny Tompo dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Andramo ka zahaho fa tsara ny Tompo, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahora ny Tompo ianareo olony masina, fa tsy misy zava-mahaory izay matahotra azy. Na dia ny liona tanora aza rehefa tsy ampy anina dia noana, fa izay mitady ny Tompo kosa dia tsy ho orin-java-tsoa akory. Avia anaka, miaino ahay, ny fahatahorana ny Tompo no ampianariko anareo. Na iza ianao no maniry fiainana ka tia andro maro ahitana ny soa, dia arovy amin'ny ratsy ny lelanao, ary aoka ny molotrao tsy hiteny fitaka. Alaviro ny ratsy ka manaova soa, mitadiava fihavanana ka arao izany. Ny mason'ny Tompo dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny dia miaino ny fitarainany. Ny tavan'ny Tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy, mba ho fongorany tsy ho eo amin'ny tany ny fahatserovana azy. Mitaraina ny marina ary miaino azy ny Tompo, ka manafaka azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaiky an'izay manana fo mangorakoraka ny Tompo, ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahoriany marina, nefa ny Tompo manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. Ahafatiny ratsy fanahy ny fahoriana, ary hoeloina izay mankahala ny olona marina. Fa manavitra ny fanahin'ny mpanompony ny Tompo, ka tsy mba hisy hoeloina izay rehetra mialoka aminy. Amen. Ry havana, raha nangataka teny tamin'ny Tompo aho teo tamin'ny fanahy masina de ho zisiko hoe
inona ho no teny tianao ampaherezina anay rehefa avy eo. Dia vao nanokatra aho dia io salamo 4:30 izany no nasehony. De vakiko zany ilay izy nanomboka teo amin'ny 5:10 zany no hitako tonga de voajeriko zany de ny vakiko toska fanahy masina inona no tianao ambara aminay, satria tsy tantara le izy. Indraindray tsika mantsy maheno ohatra hoe any amin'ny asan'ny apôstôly na ao Matio de hoe tantara, fa eto zany dia momba ny amin'ny Davida. Izy ilay mody izay nody adala teo anatrehan'i Abimeleka ka nahavoaroka azy teo sy nahatonga azy nandeha. Eto zany dia i Davida no ambara ary nisaotra an'Andriamanitra izy. Inona nahatonga azy nisaotra an'Andriamanitra? Ny fisaorana an'Andriamanitra zany dia namaly zany Andriamanitra ny amin'ny izay nangatahany Davida. Andriamanitra dia miaro an'izay olona tena mankatoa azy. Izay no tiany fanahy masina ambara amintsika anio. Izy no miteny, tsisy ny nomanina. Verset fotsiny no raisiko hoe eto de eto ihany ny verset de izy efa mamesata ny saina hoe izao no ambaranao, fa tsisy zavatra nomanina fa izy no anazava satria izy no miteny fa za koa dia trano fotsiny ihany. 1:1 ka 7 aho raisitsika aloha. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo satria azy ny teny. Isaotra ny tompo lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Ny tompo no rehareny fanaiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miarah mankalaza ny tompo amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Amen. Eto zany Davida dia miteny izy hoe isaotra ny tompo lalandava aho. Lalandava isaotra ny tompo izy zany hoe isan'andro zany, lalandava isaotra ny tompo izy zany, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Mandrakariva dia midera an'Andriamanitra foana izy. Sika koa ve de ohatran'izany? Inona no mivoaka anaty vavantsika? Isan'andro. Tena misaotra ny tompo foana ve isika? Sa isika mitaraina foana? Sa isika miteny ratsy foana? Sa isika mifosa foana? Fa tsisy fiderana an'Andriamanitra. Na hoe manao fiaina zao tontolo zao de hoe ity Jesosy fa hisaotranao aho. Zany hoe mieseza ny ratirape alay ota natao dia mieritreritra hoe tsy hitan'Andriamanitra iny de tonga de ndeha hisaotra azy. Mila tsika mitandrina fa eto Davida dia miteny hoe isaotra ny tompo lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Ho eo ambava ny mandrakariva ny fiderana azy. Inona no mahatonga any Davida niteny an'izay? Ho hitantsika eo ambany eo ny tiany ambara no nahatanteraka an'izay zavatra izay, no nahatonga azy novalian'Andriamanitra. Misy antony ao. 2: ny tompo no reharehan'ny fanaiko. Izay zany le izy aloha. Ny tompo no reharehan'ny fanahy Davida. Ianao koa, za koa ve de ohatran'izany? Raha tena mahatsapa isika hoe Jesosy ny reharehan'ny fanahintsika dia afaka miteny tahaka Davida isika. Satria ny fanahintsika dia an'Andriamanitra. Io fanahy io tsy antsika io. Ao amin'ny Genesis 2:7 dia afaka mandray noty fotsiny ianao fa tsy hovakiko tamin'Andriamanitra namorona antsika dia nitsofany fofinaina tamitsika. Zay fofinaina zay le fanahy. Satria ao amin'ny bokin'i Ezekela, andao vakitsika le amin'ny Ezekela. Ezekela 20:4. Io raisitsika io Ezekela 20:4.
de hoy ny tenin'ny tompo ho vakiako amin'ny anarany: indro ay ny aina rehetra, toy ny ain'ny ray dia toy izany koa ny ain'ny zanaka, samy ay ireny, ny olona izay manota no ho faty. Amen. Io amin'ny version ray hafa dia miteny izy hoe indro ay ny fanahy rehetra. Ny fanahy rehetra zany no ambarany. Aina sy ny fanahy dia iray ihany ireo. Amin'ny version ray izy araka teneniko teo de hoe ny fanahy. Ary teneny tsara mihitsy hoe toy ny fanahin'ny ray de toy izany koa ny fanahin'ny zanany. Dia hoy izy hoe samy ay ireny, ny olona izay manota no ho faty, na hoe koa hoe ny fanahy izay manota no ho faty. Tsy ho afaka zany isika araka ny tenen'ny fanahy masina teo tamin'izy niteny teo. Tsy ho afa bela isika raha manota ny fanahintsika, ny tenantsika, dia ho faty zany ny fanahintsika. Le fanahy io nefany io tsy mba maty tanteraka io, fa ilay maty fanahy dia very any amin'ny afo be, fa tsy ho faty mandrakizay zany ilay fanahy rehefa ho faty. Zay ray isika naody any amin'ny ray izay nanome an'ilay fofinainy ao amin'ny Genesis 2:17, na zay ray isika ho very any amin'ny afo be. Io le naseho anteo, nahita aho tena hoe tendrombohitra mihitsy, araka ny fahininareo teo moa zany. Hitako mihitsy tendrombohitra, maintimainty be le tendrombohitra, hita hoe avy nivoahana volcan le lafo zany dia efa maina zany ilay volcan zany. Fa le tendrombohitra tena hoe maina zany tendrombohitra lasa maintimainty be zany no naseho any fanahy masina. Ho toy izany zany ny hafarantsika raha ohatra ka tsy verina amin'i Jesosy isika. Mila zany isika tena ohatran'i Davida, de toizako ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 4:30 teo. 5 averiko kely ny tompo no reharehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miarah mankalaza ny tompo amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Rehefa mandefitra isika eo anatren'Andriamanitra dia anana fifaliana, zay hoe manetry tena eo ambanin'ny tana maheron'Andriamanitra. Zay le hoe miala amin'ny fiavonavonana, miala amin'ny ratsy rehetra. Dia hoy Davida hoe miarah mankalaza ny tompo amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Zay zany le hoe misy fideranan'Andriamanitra ao. Izy rery ihany no tokony hoderaintsika mandrakariva. Tokony tena ho feno any tompo foana zany isika andro aman'alina, ho feno ny fiderana an'Andriamanitra, ho feno fanandratana an'Andriamanitra. Toizantsika ny teny eo amin'ny andininy azafady, andininy 4 ka hatramin'ny 9. Azafady. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nitady ny tompo aho dia namaly ahy izy, ka nanafaka ahy tamin'ny taotro rehetra. Izay mijery azy dia miramirana, sady tsy mangahy ahy ny tavany. Ity olona ory ity no niantso dia niaino ny tompo, ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Amen. Hitanareo, mahay manomboka mahay manatona isika hoe inona koa no zavatra takiany tompo mba hiainony antsika, mba afaka izy hiaro antsika. Hoy Davida hoe nitady ny tompo aho dia namaly ahy izy, ka nanafaka ahy tamin'ny taotro rehetra. Amen. Mila mitady ny tompo izany isika, mitady azy, manatona azy, mitady azy andro aman'alina fa tsy miandro fotsiny. Izay no nataony Davida, nitady ny tompo aho izy dia namaly ahy izy. Zay le mitadiava ny tompo dieny mbola hita izy, miantsoa azy dieny mbola akaiky izy, satria ho avy Jesosy, ho avy izy.
ho tafakatra ve isika? Dia hoy Davida hoe ka nanafaka ahy tamin'ny taotro rehetra. Aleloia. Tsisy tahotra intsony isika rehefa ao am' Jesosy satria ahafahany tompony tahotra, ahafahany tompony fanahiana, ahafahany tompony tebiteby, ahafahany tompony ratsy rehetra. Rehefa tena isika hoe manatona anazy mitady azy dia manaiky hanetry tena eo anatrehany. Manaiky manetry tena eo anatrehany. Amen. Izay mijery azy dia miramirana sady tsy mangahiahy ny tavany. Zay le izy. Misy fiadanam-po ao amintsika rehefa manana Jesosy isika satria mahita an'Andriamanitra isika, mijery azy isika, mahita foana isika an Jesosy amin'ny fiainantsika. Amin'ny fiainantsika. Ahoana moa no mahita an'Andriamanitra? Tsy akory in'Andriamanitra hitantsika eo. Fa Andriamanitra, Jesosy fanahy masina ray ihany. Dia Jesosy, Andriamanitra fanahy masina mitoetra ao anatintsika, tsapantsika fa toa ny toetrany ny toetrantsika. Zay no alalantsika hoe miaona amin'Andriamanitra isika. Satria mitoetra ao anatintsika ny iray. Dia mitovy amin'ny toetra n'Andriamanitra ny toetrantsika. Manana fitiavana isika, mahay mandefitra isika. Raha voadiso isika tonga dia mibebaka. Tonga dia mibebaka. Fa raha ohatra ka tsy mahay mibebaka, hoe tsy te hibebaka, dia mila mametraka fanontaniana. Ary raha ohatra ka mbola tia ota koa, tsy mety afaka amina ota anankiray, dia mbola misy tsy mety ao zay. Fa ny tena zanak'Andriamanitra dia tena tokony hoe hita mihitsy hoe iny fa tena hoe à fond ao am' Jesosy. Tena hoe 100% foana miaraka am' Jesosy na andro na alina. Tokony ho hita izay satria le fanahy any tompony ao anatintsika dia mangetaeta foana isika. Ohatrantsika misakafo ihany io. Raha vao noana isika dia te hisakafo. Ohatr'izay koa ny amin'Andriamanitra. Le fanahintsika, le ain'Andriamanitra anatintsika mila an'ilay sakafo avy amin'Andriamanitra satria izy tia nanoraintsika. Dia mangetaeta io fanahy io, mangetaeta io. Ka raha ohatra ka tsy omena sakafo, vavaka zany firaisana amin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra izany, hira louange, fibebahana. Raha tsy omena an'ireo dia reraka isika. Tsy zanak'Andriamanitra isika raha tsy manaraka izay nataon'i Jesosy. Raha mbola tsy hitantsika hoe fiovana amintsika, hoe miezaka miova anie zany fa tsy mety afaka e. Tsisy olona hoe miezaka miova ka tsy mety afaka. Mbola tsy te hiala amin'ilay ota izany ny olona iray raha tsy mety afaka. Raha tsy mety afaka. Satria Jesosy tonga hanafaka. Dia rehefa afaka dia tsy miverina intsony amin'ilay ota. Fa raha mbola miverina amin'ilay ota dia mbola ianao zany mbola tsy te hiala amin'ilay ota zany, zany hoe izao tontolo izao. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra. Satria hoy Davida teto amin'ny 4 etapany faharoa hoe ka nanafaka ahy tamin'ny taotro rehetra. Amen. Hitanareo, nafahany tompo tamin'ny tahotra rehetra Davida. Afaka tanteraka izy zany. 5 izay mijery azy dia miramirana sady tsy mangahiahy ny tavany. Fandraisintsika teo ireo ity olona ory ity no niantso dia niaino ny tompo ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Amen. Zay le izy. Isika rehetra ane ka orytsika teo aloha zany izay olona efa afaka zany eto. Raha misy efa afaka ato dia efa tsy ory intsony isika zao. Fa raha mbola misy voafatotra zany ato zay mihaino zany io zay mihaino eto amin'ny video na oviana zany no hainonao raha mbola voafatotra ianao voafatotra satana dia mbola ory zany ianao satria mbola mijaly anatin'ny fatotra dia mbola mahatsapa hoe ory. Fa rehefa tena efa afaka isika dia mahatsapa fiadanana, mahatsapa fifaliana. Zay le tenen'ny Davida eto hoe ity olona ory ity no niantso dia niaino ny tompo. Niantso zany Davida tamin'ny tao anatin'ny fahoriany dia niaino ny tompo.
zay le hoe mila zany isika isam-batan'olona no miantso an'Andriamanitra, no miantso mba ho vonjeny tompo, zay vao afaka isika. Fa raha ohatra ka hoe ny olona no andrasantsika dia tsy ho afaka isika. Fa mila zany isika tena hoe miantso ny tompo isika isam-batan'olona. Dia hoy ny teny Davida hoe ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Amen. Tamin'ny fahoriany rehetra. Zany hoe tsisy ambiny mihitsy zany. Fa ny fahoriany rehetra zany dia afaka avokoa. Aleloia, aleloia. Zay mihitsy ataon Jesosy. Rehefa manafaka izy dia manafaka. Ohatr'izay nanafahany ahy. Rehefa manafaka izy dia manafaka. Satria tena nitalao taminy aho hoe Jesosy ity aho. Afao ao Jesosy. Leo ny ota Jesosy. Reraka Jesosy afao aho. Dia fantao fa tena tanatin'ny fo. Ary tena vonona tanteraka aho. Nahiratra Jesosy fantatro ny tsara sy ny ratsy. Zay vao fantatro ny lalana marina Jesosy. Betsaka ny nataoko tao anatin'ny tsy fahafantarana. Tena notateny foana fa ankehitriny Jesosy fantatro ka afao aho. Dia nafahany, dia afaka, dia mijoro tsara tsy miovaova intsony. Dia miampy foana ny fahasoavan'ny tompo na misy ara ny olana. Dia feno fifaliana foana zay ny ao amin'i Jesosy. Tahaka ny tenin'ny Davida eto. Zay le ao amin'i Jesosy. Fifaliana foana ny ao amin'ny tompo na misy ara olana. Tsy tahaka an'izao tontolo izao intsony. Hafa ny tany amin'izao tontolo izao. Andininy fahafito. Andininy fahafito sy fahavalo tonga dia vakiantsika ireo verset roa ireo. Ny anjelin'ny tompo dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Andramoka zaho fa tsara ny tompo. Sambatra izay olona mialoka aminy. Amen. Aleloia. Zay le izy. Ny anjelin'ny tompo mitoby. Dia mitoby hoy ten'Andriamanitra manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Amen. Tena izany mihitsy. Misy anjely anie manodidina antsika. Misy anjely manodidina antsika. Araka ny teneniko tamin'ny témoignage teto efa naseho antoko tamiko. Ary efa naseho koa tamin'ny zanako. Menada efa nahita avokoa izy ireo. Misy anjely ry hava manalo amin'ny tompo manodidina antsika. Misy anjely. Misy anjely. Oka atoko ny fonao. Ary ho anao izay mbola anatin'ny ota dia matahory ianao an'Andriamanitra. Fa anjely mitana sabatra no eo anie. Fa rehefa manota isika dia tsisy anjelin'ny tompo manodidina antsika. Fa anjelin'ny Satana miandry hamono antsika hoentiny any amin'ny afo be. Izany hoe anjely mainty no eo akaiky. Dia le aloky ny fahafatesana raha ohatra mbola anatin'ny ota isika. Satria izao, i Satana dia miandry ny kristianina izay latsaka anatin'ny ota satria tiany ho vonoina. Ny tetikany dia izao. Rehefa latsaka amin'ny ota ny kristianina na hoe teny hoe mpivavaka dia miandry izy maman hamonoana olona, hamonoana iny olona iny mba tonga dia ho azony ny fanahy an'ilay olona. Raha kristianina ianao. Zay zavatra miseho. Fa raha ohatra ka mibebaka ianao dia eo ny tompo hamonjy ianao. Fa tena ataony izay hamonoana ny kristianina rehefa ao anatin'ny ota satria tonga dia ho azony. Jerevy ny toeram-piainanao raha tena zanak'Andriamanitra ianao. Rehefa manomboka varimbariana tsy mivavaka ianao isika moa zany dia tonga ny problema grave be. Zay zavatra zay dia efa mikisaka zay ny anjelin'Andriamanitra. Miala izy. Tsy te hijery ota izy tsinona ka. Eto tsina ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe ny anjelin'ny tompo dia mitoby manodidina izay matahotra azy. Izay matahotra azy ihany no arovany anjely.
Tsy afaka miaro ny olona mpanota ny tompo. Araka ny ten'Andriamanitra efa nambara teto hoe tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra, ka tsy misy anjelin'ny tompo mihitsy eo. Fa ny anjelin'ny tompo mitoby manodidina izay matahotra an'Andriamanitra ihany. Zay ihany no arovany. Fa ny hafa tsy an'Andriamanitra izany. Araka ny teny Jesosy tamin'ireo jiosy izay tsy nino anazy hoe ny rainareo izy dia le rain'lainga dia ny Satana zany devoly zany. Raha vao manota isika dia efa tonga dia lasa zanaky ny devoly. Tsisy fiarovan'Andriamanitra intsony. Zay no mahatonga antsika mibebaka sy mivavaka foana ary mijoro tsara. Amin'ny ota tsy na nefa izany, fa tsy akory hoe ota be. Tsy akory hitanao fa tena hoe ota be ty dia mbola atao ihany dia hibebaka rehefa avy eo. Tsy ihainoanao ny tompo. Raha mini manota ianao. Raha mini manota ianao. Raha ohatra mpangalam-badin'olona na hoe mpijangajanga na mpamono vady na vavy na lahy io satria misy vehivavy koa mamono ny vadiny lehilahy koa. Tsy ny lehilahy irery ihany. Ka raha ohatra ka hoe mpamono vady na mpangalam-badin'olona na hoe mpijangajanga na mpanompo sampy, raha ohatra ka fantatrao zao nefa hoe mpanota ianao manao an'io, ota io, tsy azo atao intsony, dia nibebaka ianao nefany miverina indray mini manota, zay dia tsy azo intsony fa mindram-po amin'ny tompo. Any amin'ny Romanina manambara an'izany. Any amin'ny bokin'ny Romanina. Mila mitandrina isika fa tsy azontsika vazivaziana Andriamanitra. Fa raha ohatra hoe tafateny ratsy kely tampoka ianao dia tonga dia mibeba. Fa tsy akory hoe iny mangalatra. Dia hoe bebaka Jesosy, fantatro fa tsy mety le mangalatra. Dia hoe mbola andeha hangalatra ihany. Andriamanitra hoe tsy azontsika vazivaziana. Fa izay ahafafontsika no zinjaintsika. Zay ilay hoe raha mini manota ianareo ny ten'Andriamanitra, dia tena fahatezerana, fitsarana no iandrentsika. Fitsarana mahamay. Averentsika any amin'ny elo izany. Izay no mahatonga ny ten'Andriamanitra eto hoe araka teneniko teo hoe ny arovan'ny anjelin'Andriamanitra dia izay mankatoa an'Andriamanitra ihany. Zay ny tenen'i Davida eto mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Tsy azo anampiana, tsy azo analàna ny tenin'Andriamanitra. 9. Andramoka zaho fa tsara ny tompo. Sambatra izay olona mialoka aminy. Amen. Tena marina izany. Miezaha mitady ny tompo raha mbola tsy zatra ianao. Fa tena ahatsiaro fahatsambarana ianao. Ho tsapanao fa ho feno fahasambarana ny tenanao. Sambatra rehefa miaraka amin'i Jesosy. Sambatra tanteraka. Fa mila nefa isika zany tena hoe mitady ny tompo. Andramoka zaho fa tsara ny tompo. Maro be ny olona nijoro vavolombelona tao amin'ny finoana silamo teo aloha. Dia nahita an' Jesosy, niaona tamin'i Jesosy. Dia tena hoe niova ny fiainan'izy ireo. Satria nitady any tompo. Na dia hoe tsy nitady ny tompo koa raha fa nisy izany hoe manao hoe defi amin'ireo namany, amina namana hoe ho vakiako raha ny baiboly ampahalalako anao fa ny boky zareo silamo no marina fa tsy ny baiboly. Dia ao anatin'izay no iaonany amin'i Jesosy. Dia niova ho an'ny tompo. Zay ilay hoe mila zany isika miezaka manatona an'i Jesosy. Le fanahintsika miandry an'ilay nofo e. Eo zany no mahatonga antsika tsy mahatsapa indraindray. Tsika mieritreritra hoe kamo itsika hivavaka. Nefa le nofontsika io, vatantsika io no manakana an'ilay fanahintsika ao anatintsika. Fa rehefa tena manomboka antsika mivavaka dia tena ho faly ilay fanahintsika ary angetaeta foana. Angetaeta ilay fanahy rehefa tena hoe hiverina amin'ny ray izay nanao azy. Ho tsapanao zany rehefa manomboka hivavaka ianao. Ahatsiaro fahasambarana ianao. Tozantsika ny teny 9 ka hatramin'ny 11. Matahora ny tompo ianareo olony masina, fa tsy misy zava-mahory izay mahatahotra azy.
na dia ny liona tanora aza rehefa tsy ampianina dia noana, fa izay mitady ny tompo kosa dia tsy ho oron-javatsoa akory. Avia anaka, mianoa ay, ny fatahorana ny tompo no ampianariko anareo. Amen. Davida zany eto dia mampianatra antsika hoe ny amin'ny fatahorana any tompo, fatahorana andraintsika. Ahoana moa ny zanaka tsy matahotra ray aman-dreny? Isika anie rehefa ao amin'ny tompo dia miverina toa ny zazakely, na dia lehibe firy taona raha isika. Izay zao efa manomboka fotsy volo, efa betsaka ny volo fotsy, dia ohatra ny zazakely eo anatrehan'ny ray. Izany hoe manaiky izy hitondrasan'ny ray anay, itondrasan'Andriamanitra anay zany. Isika tsiraray avy dia tokony ohatr'izay eo anatrehan'Andriamanitra, satria araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy maintsy miverina toa zazakely isika, izay vao tafiditra ny fanjakan'ny lanitra. Eny tompoko, zazakely dia mankatoa any reniny sy ny rainy. Isika ray aman-dreny mahatsapa an'izay zavatra izay. Rehefa zazakely dia karakaraina, mena sakafo, kolokoloina. Ho an'izay mbola tsy niteraka dia mety efa nahita angamba anao zazakely. Tsy maintsy karakarain'ny reniny na ny rainy, na ny olona izay mikarakara anazy. Raha ohatra moa ka ny bebeny no manalehibe anazy na dadabeny dia karakaraina. Tsy maintsy omena sakafo, sasana sy ohatr'izany. Izay no tiany tompo ahatongavantsika tsiraray avy. Fa raha ohatra isika miteny hoe za mahavita tena, dia tsy antompontsika zany, satria lasa zanaka tsy mankatoa an'Andriamanitra. Fa mila isika tonga toy zazakely eo anatrehan'Andriamanitra. Izay no mahatonga anazy mandefa ny anjeliny miaro antsika. Aleloia. Tsara be ny tompo e. Ny anjely no miaro antsika satria tsy mahavita tena isika. Zay no mahatonga azy faly amin'ny fiarovan'Andriamanitra antsika. Izy iray no miaro antsika zanany. Garde corps manodidina antsika ny anjeliny, miaro antsika. Ry havana, tena tsara anie izany. Eto mampatsiahy ny fanahy masina. Tamin'ilay anjely hitako tao anatin'ny nofy tato an-trano. Araka ny teneniko hoe, tsapako hoe ny lohany any ambony tafontrano angamba, satria ny tapany fotsiny amin'ilay epée fotsiny tazominy eto zany no hitako eo akaikin'ny tratrany. Tazominy ohatran'izao ilay izy raha mahita video ianao. Tazominy ohatran'izao zany ilay eo amin'ilay epée zany. Dia eo amin'ny tapany eo fotsiny zany no hitako ato amin'ny chambranay sy ny ramosehako. Dia nefany mbola misy chambrany ankizy ao ambony. Zay vao ny tafontrano. Dia any ambany mbola misy koa nefany any ambany be any mbola misy koa nefany any amin'ny lakavy. Dia ny fahatsapako anazy nampahafantarina fanahy masina zany dia hoe ny tongony any amin'ny lakavy mihitsy, satria tena avo be ilay izy ary tena hoe goavana be. Dia ny lohany zany any ambony tafontrano. Mijery avia sy havanana no manodidina mihitsy miaro. Zay le hoe ny tompo, izy raintsika no miaro antsika mandefa mpiambina. Lay anjely miambina anay. Matory izahay dia miambina anay zanany. Ianao koa ne engany mba ho toy izany koa ne. Engany mba ho toy izany koa. Mba tena ho isy anjely hiambina anao. Amen. Amen. Ho tanteraka tokoa anie izany. Satria isika matory dia ny fanahintsika zany matory ihany koa nefany. Dia ilay anjely zany anatin'ny fanahy. Ka izay fanahy matory izay eo ny fahavalo. Satana sy ny firongony no mandehandeha eny amin'ny herin'ny rivotra tady hanafika. Dia izay ilay hoe ny anjelin'ny tompo zany miandry. Izy zany no miady. Aleloia. Izy no miady amin'ny andro alina mba tsy hikasihan'ny fahavalo. Eny ry havana, zay no tenenin'Andriamanitra eto. Zay no ambarany teniny. Ny anjely no mitoby manodidina antsika. Na any ivelany isika, na ao an-trano isika, na iza n'aiza dia ny anjeliny no miara-dalana amintsika. Miaraka amintsika amin'ny sabatra, mpiambina antsika. Fa raha ohatra ka tsisy any tompo dia zava-doza ny ahazo antsika. Izay zavatra niseho koa mampatsiahy koa fanahy masina eto tamin'izaho voan'ny accident.
alohan'ny zava ianjera tamin'ny tany dia nare feo mafy be ny teny hoe tandremo ny lohanao fraction de seconde fotsiny zany hoe efa voadona ny tomobila nandonana ny tomobila de eo no nahare nefa tokony tsy hareninina itsika za voadona dia eo ny teny anjely angamba na fanamasa ny teny hoe tandremo ny lohanao de tonga de tsapoko tonga de niaro lohako de teto misokako no ny karapoko zany nefa nianjera any amin'ny témoignage zany raha te harenao ny falebiazan'ny tompo zay zany le hoe eo amintsika miaro antsika izy ry havana tia antsika ny tompo ary tena mandefa ny anjeliny miaro antsika izy araka ny teniny aleloia ny anjelin'andriamanitra moa zany izy raintsika zany andininy fasivy matahora ny tompo ianareo olony masina araka teneko teo hoe mila matahotra ny tompo zany isika olony masina zany hoe masina zany isika misy miteny hoe tsika ne tsy masina enao zany no tsy te ho masina safidinao zany raha tsy te ho masina ianao fa ny tenin'andriamanitra de miteny hoe olony masina matahora ny tompo ianareo olony masina olona velona ny teneneto davida no miteny eto izy eo anatin'io tamizy mbola tety ambon'ny tany ka ahoana isika no miteny hoe tsy olona ahoana isika no miteny hoe tsy masina oka isika hiteny hoe masina isika satria tepolin'andriamanitra tepolina fanay masina tokony ho masina ny fiainantsika anaty sy ivelany zay hoe tepolin'andriamanitra tepolo masiny tompo isika ka izay fahamasinana zay no tandrovantsika mba ho tafiditra any an-danitra izy satria ny masina ihany no tonga any an-danitra zany hoe misy masina izany ny masina ihany no tonga any an-danitra matahora ny tompo ianareo olony masina fa tsy misy zava-mahory izay matahotra azy amen zany hoe rehefa matahotra ny tompo isika dia tsy ho isy zava-mahory zay le teneniko teo hoe fifaliana mana fifaliana foantsika na de hoe sarotra raha ny fiainana misy arany problema satria tsy zava-mahory isika satria ny anjelin'ny tompo eo izy no miaraka amintsika izy no anatitsika ny tompo ka mila zany isika tena hoe mahery ao am' jesosy andiny fafolo na dia ny liona tanora aza rehefa tsy ampianina dia nona fa izay mitady ny tompo kosa dia tsy oron-javatsoa akory amen ny liona tanora dia mbola matanjaka be no ny liona antitra ny liona tanora nefa zany tiany ambara eto dia mahazo sakafo aingana izy satria aingana be fiazakazahana liona tanora aingana be de eto ny ten'andriamanitra teny hoe na dia ny liona tanora aza rehefa tsy ampianina dia nona zany hoe liona tanora zany de ampianina foana satria mahery ny liona tanora ka toko zany isika tsy anahy eo anatrehan'ny tompo tsy anahy eo anatreha zao tontolo zao fa alanitra isika olony masina isika tsy mitovy am'izao tontolo izao fa izay mitady ny tompo kosa dia tsy oron-javatsoa akory amen zay le hoe mila mitady ny tompo i davida dia ny teny nitady ny tompo ao andiny fahefatra nitady ny tompo izy tsika zany mila mitady ny tompo foana fa tsy miandro foana zany azafady horaisitsika ny andininy fa 1:10 avia anaka mianoa ay ny fahatahorana ny tompo no ampianariko anareo amena zay le izy mila matahotra an'andriamanitra isika mila matahotra ny tompo isika ny zavatra atao zany atreto aloha dia mitady ny tompo mibebaka eo anatrehany zay tsika vao afaka mankalaza azy zay tsika vao afaka mankalaza azy de reharehan'ny fanahintsika izy ny fanahintsika mila mitady azy foana mametraka ny tompo amin'ny fiainantsika mibebaka andiny faheniny ity olona ory ity no ny antso dia ny hainy ny tompo fibebahana io
zay zany vao afaka zany ny anjelin'ny tompo manodidina antsika zany. Dia zay na tonga Davida nyteny hoe avia anaka mianoa ahay, ny fatahorana ny tompo no ampianariko anareo. Mila matahotra ny tompo zany isika, dia miteny kosa izy zavatra tokony tsy ho ataontsika zany. Raisitsika ny 2:20 ka hatramin'ny 4:10. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Na iza ianao no maniry fiainana ka tia andro maro ahitana ny soa, dia arovy amin'ny ratsy ny lelanao, ary aoka ny molotrao tsy teny fitaka. Alaviro ny ratsy ka manaova soa. Alaviro ny ratsy ka manaova soa. Mitadiava fihavanana ka arao izany. Amen. Eto zany ten'Andriamanitra dia mampianatra zany Davida eto hoe na iza ianao no maniry fiainana. Ny fiainana dia any an-danitra io, Jesosy io. La hoe hoy izy hoe izao no lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy solona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Dia raha maniry zany isika maniry fiainana zany ka tia andro maro ahitana soa, satria raha tsy manana ny tompo isika dia tsy hoety mihitsy ny fiainantsika na dia ho azontsika raha izao zavatra rehetra izao. Fa dia tena hoe fahoriana foana, satria rehefa avy eo dia ho faty any amin'ny fahaverezana ihany. Ho faty any amin'ny fahaverezana ihany ny hafarany. Ho very zany any amin'ny fahaverezana. Fa eto zany raha hoe maniry fiainana zany isika ka tia andro maro ahitana soa, hitoetra any an-danitra mihitsy zany. Ho mandrakizay dia hoy Davida hoe dia arovy amin'ny ratsy ny lelanao. Ny lelantsika io dia mila mitandrina isika. Mila mitandrina mafy isika. Efa tonga teto mantsy izay tenin'Andriamanitra izay. Afaka inonao ilay video misy mombany amin'ny lela. Mila zany isika tena hoe mitandrina mafy mba tsy teniteny foana, ary aoka ny molotrao tsy teny fitaka. Ny molotra antsika, vavantsika mihitsy zany, mila mitandrina, tsy miteny lainga, tsy miteniteny foana zany. Ao koa zany ny olona manao kolikoly dia miteny hoe amemeo kely ihany aloha nataovy an'izao aloha zay zavatra mivoaka vava. Na fisotro toaka io ara zavatra miditra ny vava, avy amin'ny vava ny molotra zany. Mila mitandrina isika tompo. Mivoaka sy miditra dia averentsika io raha tsy mitandrina isika. Mila miaro ny lelantsika isika amin'ny ratsy. Molotra antsika mba tsy teny fitaka. Mila miaro isika mba adio eo anatrehan'ny tompo isika. Amen. 4:10. Alaviro ny ratsy ka manaova soa. Amen. Manalavitra ny ratsy. Manalavitra fa tsy mipetraka eo. Efa hitantsika zao fa zavatra tsy mety intsony dia mbola mifikitra eo ihany. Mila tompoko miala. Aza manaiky ho very any amin'ny hafobe. Anaraka olona amin'ny zavatra ratsy. Ankasitraka ota. Alaviro ny ratsy. Tsy maninona dia tsy tian'olona ary na alan'ny olona ary. Aleo mihaona amin'ny tompo. Aleo tafiditra any an-danitra. Toy izay hiaraka amin'ny maro nefa no very any amin'ny hafobe. Zava-doza tompo. Zava-doza. Oka ho tafiditra any an-danitra isika. Satria tiantsika anie ny raintsika. Izy nahary antsika. Izy nanome fofonaintsika. Oka isika hiaino azy. Oka isika hankatoa azy. Mba ho tafaverina any an-danitra ny fanahintsika. Amen. Alaviro ny ratsy ka manaova soa. Mitadiava fihavanana ka arao izany. Alaviro ny ratsy ka manaova soa. Oka anao soa foana. Aza manao ratsy intsony. Zay ilay hoe kolikoly teo. Ao ihany koa ny amin'ny zavatra hafa zany. Ny amin'ny fangalarana. Ny amin'ny fandengaina. Eo ihany koa zany ny amin'ny tsy fihavanana zany. Satria eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe mitadiava fihavanana ka arao izany.
ny havana amin'ny olona izay azonao hiavana. Fa rehefa tsy te hiavana aminao izy inona moa ny azonao atao? De mipetrapetraka ianao, mangina ianao, de mivavaka ho azy. Zay ny azo atao mba tsy ametraka vato atafotohina anao. Hitanao le olona fa tsy mandraraha anao, de apetraho, satria manjary lasa vato mahatafotohina anao izany. Na koa hoe ianao andeha anakotaba olona, na le olona anakotabanao, hitanao zao fa hitarika anao amin'ny ratsy, tsy zavatsoa, de mitenena amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tsiny re tompoko, na miala tsiny raha anina, fa zako aleoko miaraka amin'ny tompo, tsy tiako tsony no manao an'izao, tsy tiako tsony manao an'izao. Avoty ny fanahinao. Aza matahotra, ao anao no matahotra. Raha matahotra ianao miteny marina de matahotra ny Satana ianao zany. Matahotra ny Satana ianao zany de tsy manaja an'Andriamanitra. Raha vao tsy mahasahy miteny ianao hoe tsy te hare teny ratsy intsony aho, ary tsy teny ratsy intsony aho, de mbola ho azony eo ianao. Mila ianao miteny mijoro. Ahoana no manaiky ho taritiny any amin'ny ratsy, nefa ny lanitra miandry ianao. Alleloia. Miala tsiny kely fa latsa kely ny connexion teo saotran' Jesosy saotran' Jesosy fa tonga de nitoy. Mijoroa aza manaiky ho taritin'ny olona amin'ny zavatra ratsy. Oka handroso hatrany ao amin'i Jesosy mba ho tody soamatsara any an-danitra. Aza manaiky miray lalana amin'ny ratsy. Na havanao io, na iza na izy io de torio azy ny lalana marina. Torio azy, tenena aminy. Rehefa tsy mety izy dia tsy ianao no laviny, fa Jesosy no laviny amin'izay. Fa ny tenanao mahatsapa hoe marina ny alehanao miaraka amin'ny tompo ianao de tohizo ny lalanao mba ho tonga any an-danitra, satria any no mandrakizay. Fa ny ety dia mandalo fotsiny ihany. Tsy hifampitatana akory isika olombelona eto ambony tany ho any an-danitra. Tsisy mifampitatana na dia anankiray ara, tsisy mifampitatana. Na misy ara miara-maty samy manana ny lalany. Raha mety misy miaraka averiny amin'ny hafobe, mety misy ny ray any an-danitra, misy ny ray any amin'ny hafobe. Mitandrema tompoko fa sarobidy ny fanahintsika. Sarobidy ny fanahintsika. Amen. Andiny fa 5:10. Raisitsika andiny fa 5:10 ka hatramin'ny 6:10. Ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny dia miaino ny fitarainany. Ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy, mba ho fongorany tsy ho eo amin'ny tany ny fahatsirovana azy. Amen. Zay le izy, hitanareo zany. Hitanareo zany tenin'Andriamanitra zany. Ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina. Mitsinjo ny marina zany ny mason'ny tompo. Fa tsy mitsinjo ny ratsy fanahy. Tsy mitsinjo ny ratsy fanahy. Fa ny marina hoy ny tenin'Andriamanitra. Dia hoy ny teny hoe ary ny sofiny dia miaino ny fitarainany. Miaino ny fitarainany marina zany ny tompo. Miaino ny fitarainany. Dia hoy izy andiny fa 6:10. Ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Zay zany no zavatra miseho amin'ny mpanao ratsy. Raha manao ratsy zany isika dia tezitra zany ny tavan'Andriamanitra amintsika. Tezitra izy. Tsy hoe tsy mihaino mpanota ny tompo. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mba ho fongorany tsy ho eo amin'ny tany ny fahatsirovana azy. Amen. Zava-doza izany. Ho fongorany, zany hoe ho faty mandrakizay any amin'ny fariafo. Zava-doza tompoko. Mila mitandrina isika. Andiny fa 7:10 ka hatramin'ny 20. Mitaraina ny marina dia miaino azy ny tompo, ka manafaka azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin' izay manana fo mangorakoraka ny tompo, ary mamonjy izay torotoro fanahy.
maro ny fahoriany marina nefa ny tompo manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsy isy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. Amen. Aleloia, aleloia. Tsara ny tompo. Mitaraina hoy ny tompo hoy ten'Andriamanitra, mitaraina ny marina ary miaino azy ny tompo. Rehefa mitaraina zany isika eo amin'ny tompo, rehefa marina isika eo anatrehany rehefa mitaraina zany isika eo anatrehany tompo dia miaino antsika izy, miaino antsika izy. Aza manao io tsy miaino anahy izy, miaino antsika izy. Fantatra anao fa miaino anao izy, ho fantatra anao mihitsy. Rehefa manaraka azy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ianao, araka ny tenenety hoe manaraka anazy amin'ny marina zany, miaino ny marina, miaino ny marina. Azafady, mitaraina ny marina, miaino ny marina zany hoe ny tompo. Enganeka tena ho marina tokoa anie isika tsiraray avy, ka manafaka azy amin'ny fahoriana rehetra, rehetra zany ny fahoriana rehetra, ny problema rehetra zany dia ny tompo no manafaka antsika rehetra, ahafahany avokoa. Amen. 15. Akaiky an'izay manana fo mangorakoraka ny tompo ary mamonjy izay torotoro fanahy. Amen. Izay le hoe ny tompo no mahalala ny anatin'ny fontsika sy ny voantsika. Zay ny tenen'ny fanahy masina teo. Zay ngamba teneny teo raha tsy diso aho mandinika ny fo sy ny vo. Zay ny teneny teo. Saotra tompo, saotra tompo. Zay ny tenen'ny fanahy masina teo. Izy zany no mamantatra ny fo sy ny vo. Akaiky an'izay manana fo mangorakoraka ny tompo ary mamonjy izay torotoro fanahy. Amen. Tena hoe izay manana fo mangorakoraka ary mamonjy izay torotoro fanahy, zay hoe fantatry ny tompony ao anatintsika. Ao amin'ny bokin'ny Jeremia 7:10 ovakintsika kely io 9:10. Jeremia 7:10 9:10. Dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao tompo no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Amen. Zay le izy Andriamanitra, izy tompony zao rehetra izao no mpandinika ny fo. Fantany anatin'ny fontsika ao, fantany tsisy miafina aminazy, sy mpamantatra ny vo, fantany avokoa no momba antsika rehetra. Aleloia, tsara be zany. Ny ray aman-drenitsika tsy mahafantatra na ny mamantsika niteraka antsika ary nisy reny daholo isika rehetra zao niteraka antsika. Tsy mahafantatra anatin'ny fontsika sy ny voantsika, fa ny ray izay nanome fofona anantsika, izy no mahafantatra. Dia tsy aloha hoe mody any aminy tompoko, tsy aloha hoe mody any an-danitra. Ilay fitiavany antsika tsy mitovy amin'ny fitiavan'olombelona. Izy no mahafantatra, izy no mandinika ny fo antsika ary mamantatra ny fo antsika, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Amen. Zay le izy. Samy handray ny vokatry ny asany, samy handray ny valikasany isika tsiraray avy ary tena mila mitandra zany isika. Iverina isika ao amin'ny salamo teo 7:20. Maro ny fahoriany marina nefa ny tompo manafaka azy amin'izany rehetra izany. Amen. Maro zany ny problema antsika, fa ny tompo no manafaka antsika amin'izany. Eto zany fanahy masina dia niteny hoe, hoy zany fanahy masina eto hoe mila zany isika zany tsy hanahy, tokony tsy manahy zany isika rehefa ao amin'i Jesosy, satria ny tompo no manafaka zany ny olana antsika tsiraray avy, na inona io. Izy no miaro antsika, izy no mametraka andreo anjely manodidina antsika, izy no manafaka antsika amin'ny tahotra, izy ihany koa no manafaka antsika amin'ny fahoriana,
izy zany tokony ametrahantsika ny fiainantsika manontolo. Tokony tsy hanatsozany isika zany na amin'ny tokantrantsika zany na amin'ny fiainantsika manontolo zany. Andiny faharoapolo, miaro ny taolany rehetra izy, tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. Amen, aleloia. Ny taolantsika rehetra arovany tompo, tsy zavatra manjoantsika zany raha tsy hoe ny tompo mihitsy no mamela zavatra iseo amin'ny fiainantsika. Tsisy zavatra anjoantsika na ny taolantsika ara hoy izy, tsisy zavatra anjoantsika na ny taolantsika ara hoy izy dia tsy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. Anak'Andriamasony Andriamanitra ne isika, anak'Andriamasony arovany isika tahaka n'ireny koa miaro ny zanany eo ambany elatrany. Izay ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ry havana, eto fanahy masina dia mampatsiahy anahy. Hoy ny fanahy masina eto, tsapaka izy miteny hoe ilay ny tompo nanao opération aho. Ny taolako mihitsy, ny taolako no vota amin'izany, ny taolako. Nefa ny tompo, izy mihitsy no tonga namerina indray ilay taolana tamin'ny plasiny. Namerina indray ilay taolana tamin'ny plasiny. Zay ilay hoe tsisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. Izy no naharentsika. Izy ihany koa no mikarakarantsika. Zay ilay Andriamanitra antsika. Lehibe ny Andriamanitra antsika io e. Oka isika tsy hanahy intsony fa tena hatoky azy tanteraka. Andiny fa 1:20 ka hatramin'ny 2:20 farany. Ahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana ary hoeloina izay mankahala ny olona marina. Fa manavotra ny fanahin'ny mpanompony ny tompo, ka tsy mba hisy hoeloina izay rehetra mialoka aminy. Amen. Mazava tsara ny teny. Ahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana. Maro ny olona mijaly, nefa mbola mitoetra ao anatin'ny faharatsipana ihany. Mbola mitoetra anatin'ny fahalotona sy ny ota ihany. Ry havana, mibeba, repentance hoy ny fanahy masina teo. Ahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana. Ny maty dia maty ara-panahy, maty ara-nofo. Ny tiany fanahy masina ambara eto. Tahaka ny Lazarosy ilay mpanan-karena. Ilay mpanan-karena dia nambara hoe, ilay mpanan-karena dia nitenena hoe nalevina. Maty dia nalevina ilay mpanan-karena. Fa i Lazarosy dia noentina hoe ny antratrany Abrahama. Ny maty araka ny ten'Andriamanitra dia maty tanteraka izany. Maty ara-panahy ary ho fatiko ara-nofo. Ho very mandrakizay. Ahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana ary hoeloina izay mankahala ny olona marina. Oka tsy tsaratsara ny mpanompon'Andriamanitra na ny olona marina, fa hoeloina Andriamanitra ne. Hoeloina Andriamanitra ne. Satria ny olon'Andriamanitra dia anak'Andriamasony tompo. Izy no mandefa ny anjeliny hiaro ny olony. Ka raha olona mitsaratsara mpanompon'Andriamanitra, naiza no misy mpanompon'Andriamanitra tena ao amin'ny tompo dia hoeloina. Hoeloina izay mankahala ny olo-marina. Mibeba tompoko, miova. Andiny 2:20 farany. Fa manavotra ny fanahin'ny mpanompony ny tompo, ka tsy mba hisy hoeloina izay rehetra mialoka aminy. Amen. Hitanareo zany, ny tompo mihitsy no manavotra ny fanahin'ny mpanompony. Ny tompo Andriamanitra manavotra ny fanahin'ny mpanompony, ka tsy mba hisy hoeloina izay rehetra mialoka aminy. Enganie, ka hialoka amin'ny tompo koa ianao. Tahaka ny fialofanay menada eto, izay natsoiny tompo anao ny asany, mialoka eo amin'ny tompo izahay.
mialoka eo amin'ny tompo izahay ato amin'ny hoavy Jesosy izay hitanareo eto izay menada natsoa ny tompo amin'izao asa izao. Engane ianao tompoko mba hialoka koa ao amin'ny tompo fa tsy hialoka aminay, fa tsy hialoka aminay, mialofa amin'ny tompo satria izay dia mialoka amin'ny tompo. Izay dia manoro lalana fotsiny ihany araka ny teneniko teo hoe ny fanahy masina no miteny amin'ny alalanay. Fitaovana kely sy bitika tsy mendrika akory eo anatren'Andriamanitra, tsy mendrika fa nantsoiny anao ny asany. Mbola misy ny fanahy tia no vonjena avy amin'ny alalanay izay ambaranay trompetra izay tsofinay eto videô izay avoakanay menada. Matoa ny tompona niraka anay dia misy izany ny tiany hovonjena. Engane mba ao anatin'izany ianao, ny tompo no mamonjy anao fa tsy izahay. Tsy dia manambara fotsiny fitaovana kely fa ny tompo no asandratray, asandratray mandrakizay. Izy no deraina eto, izy no asandratray eto, izy rery ihany no asandratray. Ry havana izay nenio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miona eto isika amin'ny asabotsy heriny anio. Mahereza tompoko fa izay tsy mahita anareo any amin'izay toerana misy anareo, fa oka anao tahaka ny Davida ary ho tahaka koa ireo virijiny 5 endry izay nambara ny mpanompon'Andriamanitra teo koa, dia mibeba mandrakariva dia okane ianao tena eona tokoa amin'i Jesosy. Izay ry havana fa ametraka veloma ho anareo izay amin'izao andro alina izao. Ny tompo anie hiaro antsika tsiraray avy ary ho eo ambany tanamaheriny anie tsika tsiraray avy raha mbola tsy tonga Jesosy. Dia veloma tompoko amin'anaran'i Jesosy tompo irery ihany. Veloma tompoko. Amen. Amen.